Kingam-panahy nampitondroany no teny hoe Madagasikara, firenena mahomby raha i Madagasikara, firenena tena tsara ary tsy mba diso anjara, firenena mahaleo tena izy amin'izao fa tsy toy ny taloha ka ambanimbaniana, kanefa firenena tsy mba tia tena koa fa dia afaka maneho ny hafaliana. Ny malagasy raha feno no tompony Madagasikara, fa ireo metisy kosa dia eo ihany satria mbola tena mizarazara. Ao anatin'ny Madagasikara no ahitana ny foko 12. Na ny sasany aza dia mahita mihitsy fa tsy izany fotsiny fa efa 20. Raha hioarana amin'ny hafa dia hita fa tany kely i Madagasikara, nefa ny ao anatiny dia tena midadasika ary tsy mba mampifamarafara. Firenena goavana izy satria ao daholo ny tena hariana kibony tany. Na ny firenena hafa aza dia mbola miketriketrika sy manontany ny fomba hahazahoana an'izany. Fa nga vitan'izay fotsiny fa izany koa no anisany antony nahatonga ny gasy voajanaka tamin'ireny, ka dia lasa ny ambongady ny Gasikara tamin'izany, fa ny firenena frantsay no nanjaka tamin'io ka nazahoana ny anarana hoe Reny Malala na hoe Reny. Zao Madagasikara tena mahaleo tena. Niza ny firenena mikasa hanandrana sy amerina dia tena tsy mba ekena. Arovy ny tena koa mba arovy i Madagasikara sy ny ao anatiny izay hatrehina. Fa tena mamy tokoa raha ity firenena ka tsy ilaina ny fampisehoana ankaterena. Fotsy, mena, maitso no filaharan'ny loko sainam-pirenenan'ny foko malagasy. Ka ho an'izay tsy tena gasy sy ireo izay tena tsy gasy kanefa mba fiera ho d'être gasy, dia izay no zava-misy koa mba arahina ampilaminana satria ilay Gasikara firenena efa manana ny maha izy. Mpanoratra izaho, Patrick. Kingam-panahy nampitondroany no teny hoe faty antoka. Mampalahelo ireo izay voafitaka fa ho azy ny faty antoka. Miezà mafy anefa eo amin'ny fiainana ary manaova azo antoka. Azo lazaina fa faty antoka no mahazo raha ohatra ka nisy ny tsy mety izay atao. Koa mitandrema ihany amin'izay hatrehina sy ireo izay ho mbola ho diavinao. Raha tsisy Andriamanitra koa nefa ny atao rehetra dia ho zava-poana, ka aoka izay mba tsara no atao dia ho hisy azy foana, indrindra eto manoloana. Faty antoka izay no mahazo raha tsy ampiaverina ny zava-bita. Fa tsisy tokony raha andehandeha ho azy izany intsony sady ny atao ihany koa no hita. Mahaiza miala amin'ity resaka faty antoka ity fa tena tsy mamely. Fijaliana ara-tsaina no mihatra ka mahatsapa mafy fa tena voavely. Misy aloha ny faty antoka sasany dia tsy efadisoana no tongavany tao aminy, satria anisany mba miaina amin'ny marina izy fa mety
efa izay angamba no anjarany. Izay manao ny marina nefa dia marina foana lesy. Koa na misy aza ny fahatiantoka amin'izy ireny dia tsy maintsy hivoaka ho mpandresy. Ho antsika mikasa nakatombona kanefa dia natombona, ny anao izay ny be indrindra ary voamaika ho lombolombony. Aoka mba tsy hanararaotra sy aza maka mihoatra n'izay sahaza, mba alaivy ny tsaina fa fahatiantoka tokoa ny azy, fa raha ny anao dia efa mety tsy mba ho voalaza. Na amin'ny lafiny tsara na amin'ny lafiny ratsy dia ny tampoka tsy mahalelahy. Noho izany aoka mba tsy hanaonao foana eo amin'ny fiainana, fa io fahatiantoka io koa dia tsy mba maharangahy. Manaova mahitsy sy marina ihany ary manakakaiza an'izay any an-danitra any, ary dia mahaiza mifantoka. Ka manomboka izao aza misavilivily saina intsony fa izany no vahaolana tena izy ka tsy hahafaty antoka. Nosoratany izaho Patrik. Faty antoka. Kingam-panahy na mpitondrano lohateny hoe lehilahy sy vehivavy. Lehilahy sy ny vehivavy. Maro be ny fiainana banga raha tsisy ny lehilahy, ary tsy ho hisy koa ny zavatra ifandanja raha tsy eo koa ny vehivavy. Ny vehivavy dia firavaka eto amin'izao tontolo izao fa tsy ao an-tokantrano fotsiny, fa ny lehilahy indray no aina ny hery sy ny tanjaka hatramin'izao, izay toy ny tamenakatody sy ny tapotsiny. Hery mifameno sy mifanampy anefa izy roa ireo matoa nampisihana. Ary ao anatin'ny baiboly mihitsy aza no milaza fa raha tsisy ny lahy dia tsisy ny vavy, ary raha tsisy koa ny vavy dia foana ny lahy. Ka tsy ilaina isika no mifanakihana. Na inona no miseho, na inona no mitranga, ny vehivavy dia fanaka malemy ihany. Satria raha ny taolan-tehizan'izy ireny mantsy dia tsy misy, ka ny antsika lehilahy no nangalana ka nomena azy nanomboka tamin'ny fiandohan-tany. Ny tena izy moa dia ny lahy no lohan'ny vavy, kanefa araka ny fivoahan-drivotra eo ihany moa no mahatonga ny vavy afaka manao ny lohan'ny lahy. Ka na inona ny sokajin'olona misy anao na sarin-dahy na koa sarim-bavy dia efa izany koa ny zava-misy, ka ilaina foana treto izany ny fijoroan'ny vavy sy ny lahy. Ny lehilahy mila manatanteraka ny didy sy ny andraikitra izay sahaniny. Ny vehivavy koa mila mahafantatra ny tokony ataony etsy andaniny. Mila mifanampy tanteraka ny lahy sy ny vavy hatramin'ny farany, ka ny firaisan-kina no fototra izany koa mba atao fa tsy misy ny sarany. Ohatra, raha ny eo amin'ny fahazahoana ny taranaka, ilaina mifameno ny lahy sy ny vavy vao mety hahazo zanaka. Manomboka izao izany dia milainy mba hanaja trano ny voninkazo firavaka eto an-tany na ireo vehivavy. Nefa ianareo vehivavy koa mba manajany lehilahy ihany, fa mety tsisy ny lainanareo mihitsy raha toa ka tsy nahazo an'izany taolan-tehezana avy amin'ny lehilahy izany. Nosoratany izaho Patrik.
Kinga Panahy nampitondroany lo teny hoe mpanakanto. Mahaiza manakanto fa afaka atao fitadiavam-bola izy io. Mifangaro talenta ihany anefa izy ity koa aokatrany tadidio. Sady fialam-boly tanteraka mihitsy no azahoana koa fivoarana maro. Ary ahitana karazana talenta sy izay tena mifangaro. Misy tokoa ireo mpanakanto samy manana ny hetsika hitondrany azy, na amin'ny alalan'ny inona io sy ireo zavakanto ka misy manao toy ny vazivazy. Mahaliana, mahagaga, mahatalanjona ny mijery sy ny haino azy ka mila ho taraiky. Ka mahavariana, mahasambatra ny mibanjina sy manaraka anazy izany ka tena mampiaiky. Ny mpanakanto dia tsy tokony hifanenjika, fa tsy atao hifananana mihitsy izy ity ka ny anao no ataovy tsara hetsika. Kanefa raha tsara ho fantatra dia soa ny fianatra. Koa mahaiza manakanto fa mety tena halaza sy ho lasa lavitra. Izy io dia tena mifangaro, ary mifangaro talenta fa tsy hoe ataotao fahatany. Nefa koa hoa tsy faninanana fa mba manaova moa mba hijereny sasany ihany. Hita miavaka foana ny fironina sy ireo tena voajanahary, ary koa dia tena miariary, indrindra fa tena mibaribary. Nefa raha ireo mpanakanto no mahafantatra an'izany ary tonga dia azona ho an-tsara. Manakanto ara-mozika, ara-tononkalo sy ny sisa ka izay mety aminao no avoahy. Fa raha ny ahy aloha dia manakanto ara-mozika Kinga Black ary amafiziko amin'ny alalan'ny talenta Kinga Panahy. Izany daholo no karazana mpanakanto ka mazotoa mankafy sy mijery sy mihaino ary dia tena tianky atoato. Fa raha ny talenta Kinga Black sy ny Kinga Panahy moa dia tsy hankaleoanao mihitsy. Ary mino tanteraka aho fa ireo mbola tsy mahalala sy tsy mino an'izany angamba dia efa tena vitsivitsy. Koa aoka mba hijery sy haino izy ireny, ary koa mba tena hanaraka. Fa raha izany no ataon'izy ireo dia tsy maintsy miafarana amin'ny resy lahatra. Nosoratany izaho Patrick, mpanakanto. Kinga Panahy nampitondroany lo teny hoe ray sy reny. Arahaba ianao ry ray ary arahaba ianao ry reny. Firarian-tsoa no atolotray ho anareo izay efa ray aman-dreny. Hatanjaka hatramin'ny farany ianao ry papa, fa raha izaho dia efa nomeny anjely sopapa. Ary ho lava velona sy ahery koa ianao ry mama, ka tsy mba ho lavolavo foana zany na dia tany aza malama. Ho an'ny papa sy ho an'ny mama tena niteraka tokoa ianareo niteraka ahy. Fa raha ny valibabena dia ho misy foana avy aty amin'ny zanakareo lahy. Eny na dia mifanalavitra aza ny tany, isika dia mifampiantsoantso eo ihany. Any ianao ry dada, any ianao ry neny. Tsy mila atao fanadinoana ny fananarana avy aminareo ireny. Tsisy ray aman-dreny mahafoy zanaka, fa ny zanaka no mety hahafoy ray aman-dreny.
ka ny zanaka tiana ny tsitsitsena ratsakazo sady tsy maintsy ho voateny. Teny ray aman-dreny koa toy ny tsipakombalasy, raha mavoa mahafaty fa raha tsy mavoa mahafanina. Ka aoka mba arahina foana ny tenin'izy ireny, fa raha izy ireo dia tsy mba hanolotra vato mafana. Misaotra indrindra anareo tanteraka ry ray aman-dreniko izay nahatafita ahy amin'ny avenira, ka izany no ato am-poko ka tsy ho afeniko. Mifalia foana ry mama ary miobi hatrany ry papa, fa ny zanakareo akory tsy adala fa dia tena efa mandinika ary koa tena mahatsapa. Mahatsiaro anareo foana izy ary ianareo koa dia efa tsy tenenina intsony raha amin'ny fahatsiarovana azy, satria ianareo no nahitana masoandro kanefa izy koa no menaka ny aina ka tsy maintsy azo sary ao an-tsaina na koa hoe lay imazy. Ray sy reny. Mpanoratra izaho Patrik. Kinga Panahy nampitondrano lo teny hoe tsara ny tompo. Tena tsara zalahy ny tompo, koa andao foana mba hanompo. Tsisy ankanavaka io na jiolaim-boto, ka aoka hiangelamina isika fa tsy mirotoroto. Tompo avy indrindra ianao ka ho deraina hatramin'ny farany. Izahay tsy anaiky mandra-pahatonga ny fahazahoana ny rariny. Misaotra anao foana ry izahay amin'izay zavatra rehetra miseho, ary vao maika tsy adinoanay ianao izany na misy fiainana aza mankaleo. Mifona aminao koa nefa ry ray amin'ny fahadisoana vitanay, ary koa mba mamela anay fa hiezaka izahay mba tsy hiverenan'izay no sady hatao mandrakizay. Efa misy ato anaty izao ny finoana, dia tsy maintsy ho voavonjy tokoa izany ka tsy ho adinoina ny makany am-piangonana. Satria ny finoana dia mahavonjy, fa raha Jesosy Kristy dia efa nateraka ho mpamonjy. Tandremo anefa fa tsisy afaka mankany amin'ray raha tsy amin'ny alalany. Noho izany mila mandalo amin'ny rehetra, ka izay vao tonga any amin'ny farany. Noho izany hoa dia mila mandalo amin'ny rehetra, ka izay vao tonga any amin'ny farany. Afatotra amin'ny anaranao daholo Tompo ny tanjona rehetra angatana sy atao, ary ilay raha mahery avy any aminao no hanadio sy hanafoana ny ratsy rehetra eto amin'izao tontolo izao. Fa raha ny Tompo izany ry zareo dia tsy afaka miombina amin'ny ratsy, kanefa ireo mpanao ratsy no anisan'ny tena ilaina mba ho ao aminy mba hibebaka sy hiezaka izay faratampony. Tsara ny Tompo. Efa amen. Nosoratany izaho Patrik.
Kingam-panahy nampitondrany loha teny hoe zaza tokana. Ireo zaza tokana raha tsy maty voky izy ireo dia maty iraka, fa ny maditra amin'izy ireny dia manamerda sy mahavizaka. Iny ihany no anao koa mba kolokolo tsara amin'izay tokony ho atao, ary engane mba ho tsara taiza. Fa raha sanatria ny flikila dia tsy hay intsony hoe ho ankaiza. Tsy voatery ho fadisoany ho an'ireo izay niteraka raha toa ka misy ratsy amin'izy ireny, satria misy tsy azo eritreretina na voakely izy no miantso hoe ty dada, ty rineny. Fahasambarana ho an'ny ray sy ray aman-dreny ny mahita ny zanany tokana izay tafita, fa mety tsy ho araka intsony ny valibabeny izay omeny ary koa voatokana ka tsy mipadita. Zaza tokana amin'ny saina no mahatsiaro tanteraka rehefa avitra, ka zaza tokana tsy misaina no tsy te halala sady tsy menatra no tsy tahotra. Koa anjarantsika ray aman-dreny no manabe azy ireny. Nefa raha tsara ny anao, tsy maintsy fahasambarana tokoa ny mba omeny. Ho antsika mahazo ny zaza ratsy, mivavaha ho azy mba ho afaka. Ny sasany aza mila ho saromana gony ka diany anareo indray ve no habanaka? Tsy mety izany, fa aza mba mora kivikivy. Izany koa nefa no fiainana ka mila vonona trany ny hiatrika, ny mamy sy ny mangidy. Indrindra isika ray aman-dreny izay ao anatin'ny fiatrehana miadidy. Raha tsisy ny fahadisoanareo dia izay ny tena izy, ka raha tsisy ho an'ny fahadisoanareo dia izy zany no tena diso safidy. Ka ny vahaolana azo atao ny vavaha ho azy foana ary atao vavaka manokana, fa tsy maintsy miova foana amin'ny farany ho an'ireo zaza sy zaza ratsy, indrindra fa ny zaza tokana. Nosoratany izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano no teny hoe resadresaka. Tena vehivavy mandamina mihitsy anao ty ry Anitra. Aiza kosa tsisy mandamina izany eo e, afa-tsy Jesosy sy Andriamanitra. Fa raha isika me dia olombelona ety an-tany ka tsisy ho tonga lafatra izany, na aiza no ale. Eny akia, ary tena marina izany ry Anitra. Mbola tsy miteny akory anie ianao io dia avy hatrany izao efa teo resy lahatra. Nefa raha izao aloha Patrika dia tsy hoe mandresy lahatra antsika, satria tena marina avokoa ireo ka efa mazava toy ny masoandro mibalika. Vehivavy tokoa ianao ty ry Anitra, fa izaho Patrika dia lehilahy. Isika moa ty efa ao anatin'ny resadresaka ihany, ary mba alefazy foana amin'izay. Eny ary noho ny mahavehivavy aho dia ataoko tsotsotra ihany ny tiany resaka, ka ny teny nataonao aminahy koa dia aoka mba ho tsy atao resaka mankalefaka. Resadresak'olona matotra izy ty aky, ka efa mifangaro ato daholo ny premier partie sy ny deuxième partie. Ianao zao ty efa lehibe, raha izaho koa nefa
ity dia manaraka eo ihany. Izany aloha dia tena zava-dehibe, indrindra rehefa tonga hatrany amin'ny farany ihany. Marina loatra ny voalazanao Katrika, ny ahatongavan'izany koa nefa tsy vitany hoe afera sy trafika, fa miankina amin'ny anjara sy lahatra izay tena efa manifika. Mariana eto ihany koa fa dia misy ny fitandremana ara-pratika, koa tsy mila hadinonany amin'izany fa io ny tena anisany bazika. Ny resadresaka ity moa dia mitombo foana ka vao maika tena misy, na atao mivantana io na koa antso an-telefonina, fa dia tena ahitana surplus. Koa aleo amin'izay ary indri no mamarana azy, ary mba raha kely amin'ilay vazivazy manao hoe sa ahoana kia ry mampisy. Atao ahoana moa fa ny lera dia mandeha, ary ny fotoana koa manampetra, na isika rehetra aza dia mety efa horeraka, ka miafara tanteraka eto izany ilay resaka izay tena saika lasa ady hevitra, fa ny tena mibahana anto anatiny dia ny resadresaka. Kingam-panahy, resadresaka. Nosoratany izaho Patrick Ehanitra. Resadresaka. Kingam-panahy, nampitondra ny lohateny hoe resaka mandeha. Tena efa vorosaina tanteraka mihitsy izaho ity ry dadabe. Na izaho ary izao efa manana eritreritra te hanao fity, ka inona re no atao e? Ry zanaka, na dia milaza efa vorosaina aza ianao, dia mbola tandremo kosa nefa ny mampibanaka, ka manomboka izao dia lazaiko anao ny tokony ho atao mba hiainanao finaritra rehefa manambady aman-janaka. Marina dia marina tokoa izany ry dadabe a, ary mba alefaso amin'izay fa tena efa te handrebe izahay, indrindra moa fa raha izaho. Nefa kosa ry dadabe, mino aho fa resaka masaka be no mandeha eto. Ianao moa ty efa olobe, ka tsy hanao resaka manahitra n'ilay adikile. Alefaso ary ka tonga dia raika eto. Aza mitady ampiditra sy mamoaka ilahy, izaho ane tsy zazakely ka hosotomin'ny lahy amin'ny fakam-panahy. Izaho izao lay hoe ela nietezana ka lava volo, na ireo ela tsy mihety koa aza dia misy mbola tsy tena lava volo, fa tsy ela mihitsy no tady ho tompony eo, fa raha izaho izao dia afaka mamono lolo. Eny aroary dadabe, ka toiza amin'izay ho ary le resaka mandeha, fa izaho io ane efa te andre, dia mba asio koa resaka mampiome. Sao ary no izy ry anaka, heno tsara ny teniko ry anaka manjafy, tsy hoe rehefa tanora dia hanao fiainana mahafaty. Ny fitiavan'io ry zareo aoka tsy ho atao kilalao, rehefa tafiditra ao anatiny ane dia ho lasa saina mihitsy hoe akory ty atao.
ny tiako ho tenenina ry zareo rehefa ray ny olona miaraka aminao dia aoko tazomina hatramin'ny farany. Mialohan'izany kosa nefa mahaiza ihany ny mifidy fa sao dia ianao indray no ho maty farany. Misaotra indrindra ry dadabe amin'ilay fanambarana izay tena mazava be, fa raha izany hafatrao izany dia mbola mazava noho ireo mpanabe, kanefa mbola misy ny fanontaniana izay apetraka ireto zanakao. Tsy hoe akory zahay tsy malala n'inon'inona fa mila fanamafisana avy any aminao. Tsy maninona re izany ry zanaka, fa antanio ihany izay mangitikitika. Hafa ihany mantsy ny ohatranay efa manatraikefa, fa tsy toy ny zazakely misy eo milay mbola bitika, satria raha mitsapaka izy ireny dia tsitsako ohatrany milefa. Ampitanay amin'ireo tanora avokoa izany ry dadabe, ary halehanay hatrany hatreny ambony lapa. Koa ny fanampiny ao anatin'izany dia aoka re sika tanora tsy mba ho katolika alohan'ny papa. Fa dio koa ary aza mba manao fitsakoana alohan'ny vazana, fa izy no taloha ka tsy tovy mihitsy ny tany malemy sy ireo taningazana. Ka dia zay izany ny resaka mandeha izay ny fampiresahana tamin'ny dadabe, satria raha mandeha loatra koa ny resaka dia lazay sasa fa hoe mampiresaka. Nosoratany izaho Patrik. Ny nanao feo ny dadabe dia mbola izaho Patrik. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe tokantrano. Tokantrano. Ny tokantranoko tsy ho ariako, ny tokantranoko tsy ho ahilikiliko, fa raha ny ao anatiny aloha dia tena hiafiako. Rehefa tonga nefa ny fotoana dia tsy maintsy mbola ho ampiako. Araka ny ohabolana moa dia ny tokantrano tsy ahaka, ka asakasaka ny tsirairay io raha toa ka ny ianao no te halaim-baraka. Misy koa ireo tranobongo nefa izay misy ronono, izany hoe ny ao anatiny feno raha manjary, fa ny aty ivelany dia ratsy loko sy tsy mifono. Mahaiza mifehy ny tokantrano, ary mba kolokolo tsara koa izy io, mba ilazananao fa tena olombano. Rehefa miaina ao anatiny koa nefa dia misy ny fomba fiteny, ka manao hoe les murs ont des oreilles, les murs ont des oreilles. Na koa dika amin'ny teny gasy, ny rindrina rehetra dia manan-tsofina. Izany no ilaina ny resaka izay atao milamina sy moramora nefa tena milay. Ary tena mila fitandremana sy fandiniana, fa sao dia tena misy maheno ka lasa manam-pofina.
izany no tena fiainana azo atao ao anatiny rehefa manana ianao, fa tsy atao fotsiny kian-trano an-trano. Farany vao maika fahasambarana no hita izay miaina amin'izany, ka izay vao tena hoe ao an-tokantrano. Mpanoratra izaho, Patrik, tokantrano.